Fitsarana eto Madagasikara tsy manjaka ny marina, lasa fitaovana politika ny mpitondra fanjakana. Piasan'ny Croix, ny tokony nanandoro kodiarana mitaky ny amoahana ny karamany. Fidirana amin'ny fihibohana tokony ho ampizaraina ho an'ny malagasy rehetra ny vola eo an-tanan'ny mpitondra fanjakana. Tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba omba ampireritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'ity harivariva ity tonga soindrainao ato anatin'ny fampirahalamba-bao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Ho tantera aminao avy hatrany ary isan-tahantsika ny fiarahana amin'ity harivariva ity ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus voray tao am-pelantanana tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay. 2.5 isanjato ny tapavoazana Covid-19 manerana ny nosy raha atao ny kajikajy tsotsotra ho an'ny andro ny omaly alakamisy 10 Aprily 2024 dia 2.30 kan tatitra rany dia teto Analamanga ny raisy 700 tamin'ireo tranga vaovao omaly ireo. Mbola mahatratra 750 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy ka ny 4.700 misy fahasarotany na ilay antsoina hoe forme grave izany. Mitsinjara toy izao kosa ary ny faritra nahitana ireo tranga vaovao ireo. Analamanga raisy 700, Atsinanana 2.10, Diana 10, Alotra Mangoro 20, Automatsiatra 10, Apoeny iray, Sava 10.10, Atsimo Andrefana 5.10, Menabe 10, Amoromani 2.20, Apongolava 3, Analanjorofo 4, Anosy 10.10, Iorombe anankiroa, Itasy iray ary iray ihany koa ny tany Sofia. Vaovao ny fampianarana ambony kosa indray dia nitokana nivoaka ny arabe nandoro kodiarana androany ny syndicat Croix na ny centre régional des œuvres de l'université Antananarivo. Fitakina ny fandoavana ny karaman'izy ireo no antony fitokonana. Teny antoerana nanao ny fanetetiana Jessica Miray sy Tahirnena Ranarnirina. Avoan'ny karama ony sora-baventy no lanjain'ireo syndicat ny mpiasan'ny Croix tompona andraikitry ny trano ipetrahan'ny mpianatra eto Antananarivo androany maraina. Nosakanan'izy ireo ny lalana mihazo ny cité Akatso 2 no sady nandoro kodiarana. Karama volana Marsa no takin'izy ireo. Efa misy fahatarany foana mantsy ny fandoavana ny karama hatramin'ny volana Janoary raha ny fitarainany ireto syndicat ireto ka nahatonga ity fitokonana ity. Efa nisy feptaona 2 andro nomen'izy ireo ihany koa tamin'ny alarobia lasa teo ny tokony andoavana ny karama saingy tsy nivany olana dia izao nitroatra ny mpiasa. Tamin'ny larobia tsika no nanao aze ny mpiasan'ny Croix ny syndicat tapaka tao anatin'ny ezea zay fahefana ambony indrindra manapaka ao anatin'ny syndicat faname préavis de grève 48 heures ho an'ny ministère sy ny fanjakana. Miverina androany tapitra ny 20 ora ndroso teo anatin'ny ezea indray mpiasa ary nanapaka fa hoe hemafy ny tolona. Anisan'ny tolona zay aseho anay zay mpiasan'ny Croix rehetra reo zay tonga eo izao fanakaran-dalana zao mba hisy eno zay fa tsy ohatran'ny teo aloha foana hoe ohatran'ny miantso any anefitra. Ka eto zay dia manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra hatrany présidence hatrany primature ministère sy ny Croix vao ny olonay fa olona miasa daholo reo olona manana zo isitraka ny karamany reo ary eto tsisy fankalana izy fa ny karama ny fitakinay zany dia ataovy tonga ara-potoana isam-bolana ny karaman'ny Croix dia milamintsika. Feptaona hatramin'ny alatsina ny indrairaka izany no omeny ireto mpiasa ireto amahana ny olan'izy ireo. Iverina idina an-dalambe indray raha toka mbola tsy mivoaka ny karama. Tapaka tao anatin'ny ezea koa zany teo fa manompoko zao ny syndicat dia tsy asa raha tsy mivoaka ny karama. Ndikan'izany misy fiatraikany BDP ety amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ny tsy fiasan'ny mpiasan'ny Croix. Izany hoe mivoaka ny karama miverina miasa zay. Tsisy fitakiana ankoatra ny karama ny mpiasan'ny Croix aoka azava.
tsisy fitakina koatran'izany ary zay tsy mankalana izany izy fa mezaka ary zay mba manafaingana hoe ahoana ny afahanay miresaka mba ahafahan'le karama mivoaka anatin'ny fotoana ara-dalàna sy araka ny tokony izy. Manodidina ny 530 eo ny mpiasan'ny Kroa eto Antananarivo, miasa amin'ny cité 7 dia Ankatso voalohany sy faharoa A sy B, Ambohipo, Ambolokandrina, Ambatomaro ary Vodivorona. Famitoetrany sy ny antsoavo ataon'ny mpianatra monina eny amin'ny cité Ankatso Antananarivo amin'izao fotoana izao. Lany vatsy ny ankamaroany, mbola olana ihany koa anefa ny fahazahoana fanafody. Nisy indray araka izany ny valandresaka ataon'izy ireo androany teny Ankatso teny. Mbola Jessica Miray teo amin'ny sasy indra-tsariny tahirina. Tonga soa eto amin'ny cité Rose Ankatso. Vao miditra eto ianao dia maro ny peta-drindrina toy izao. Mivarotra an'izao amin'ny varavarana izao. Saika hita ato avokoa PPN hatramin'ny crédit. Fitadiavam-bola avokoa izany. Sarotra amin'ny fiainana ety, indrindra amin'izao amehana izao. Mbola betsaka amin'izy ireo ihany koa ny tsy tafody noho ny fikatoanan'ny lalana ka sarotra na ny fanafarana vatsy sy ny vola azy. Isan'izany izao ifady avy any Akadin'olo Sakay Bongolavany. Problème be aloha voalohany indrindra aloha le resaka na fitaterana entana satria atao an'misy fotoana tena hoe tojo tao anatin'le lamy vatsy le aretina be dia le fikatoanany faritra Analamanga dia tena hoe sahirana satria ny entana zany tsy maintsy alefeny emeritsetosika dia eny makazy na hoe alefa tomobile n'olona hafa dia hita hoe sahirakirana dia tsy maintsy mandeha bus koa nefa hita hoe risque be zany le mandeha bus nefa tsy maintsy dia iny zany tena hitako hoe olana nefa zay ty hitako mihitsy hoe lafo be zany varieté Antananarivo ty dia tena ohatrany hoe manana roa alina ianao zany dia ohatrany hoe vetivetika kely le izy dia lana raha ohatra hoe fidanana vary dia rehefa hitako hoe lany zany le vazy dia tena hita hoe ohatrany hoe tonga dia tsapanao hoe tena ive zany le fahasahiranana rehefa tena lany vatsy ianao fa tsy zatra mividy variété Antananarivo koa manko izay io. Fahasahiranana ety Ankatso ihany koa ny tsy fisian'ny fanafody raha sanatria marary. Tsy misy inona mantsy ny CSB2 ety raha ny fitarainany mpianatra. Le resaka CSB zany misy CSB anankiroa. Ny ray ery Tsahimamy izay any université mihitsiny dia ny ray etsy Ambohipo hitambarana amin'ny fokontany dia ny olana zany zahay raha ohatra hoe hivoaka ho any amin'ny CSB Ambohipo na etsy Tsahimamy dia na zay haka aretina na zay hitondra aretina hiditra aty amin'ny campus raha malala nefa fa ny cité bloc ray olona be dia be ny ao anatin'io dia izay zany no tena hoe antony anankiroa noho ny fidiny lalana sy noho ny tsy fanananay fanafody ho anay manokana. Efa averika any moa zany efa nisy tao fa nalain'ny ministère en santé le izy. Fadia izao efa amarana ny fianarany sainky mania amin'ny sampana siansy izy. Ato amin'ny cité Rose no mipetraka. Olona 3 hafa no miara-mipetraka amin'ny ato, samy hafa fiaviana. Izay nambarany ihany koa fa mbola olana be ny fiaraha-miaina satria samy manana ny fahazarany. Mpianatra 7 sy 300 eo no monina ato, 4 isaky ny varavarana ary misy varavarana 10 isaky ny rihana. Nisy androany ny fanampiana nentin'ny iray aman-dren'ny mpianatra teto Antananarivo, ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Taveleto toy ny PPN sy ny vovon-tsavony. Eo amin'izay lafim-baovao ny fampianarana ambony izay hatrany dia manodidina ny 30 isan-jato amin'ireo mpianatra ao amin'ny université ny barika 10 mianatra eto no mbola nisitraka ilay vatsim-pianarana miampy kojakoja izay nampanantenainy ireo tompon'andraikitra isatsokajiny. Niverina nanao hetsika ny afara tamin'ny fandorana kodiarana teo alohan'ny arabe barika 10 Tomasina zany izany hetsika izany androany fanetetiana. Niverina tokony ary nandoroko diarana teo alohan'ny arabe ny barika 10 Tomasina ny mpianatra ny université androany. Tsy nisy tombony ho an'ny mpianatra ny fahavitan'ilay antsoina hoe digitalisation. Vao maika aza mitarazaka ny fahamoahan'ny université lisitry ny mpianatra afaka misitraka vatsim-pianarana hoy izy ireo. Tsy nisy hiovana tamin'ny teo aloha izay lazaina fa nitavozavoza ny endrim-pitantanana misy amin'izao. Zay mila boursanay mivoaka 24 heures minenareo. Ary zay tonga dia tsy sangy misy raha tsy mivoaka agnatin'ny 24 heures i boursa io. Azonao, izy io zegny raha vao tsy mivoaka agnatin'ny 24 heures io dia avy koa le 5 mois nefa tokony mivoaka nefa mbola tsy mivoaka. Dia mbola misy le 4 mois mbola olo tsara nahazo mihitsy io. Sady mitaky le 4 mois izy, mitaky le 5 mois izy dia eo amin'izay zegny raha tonga dia mikoka be zany. Ary tonga dia romboka tsagneko nahazo président vaovao.
tsy haiko na fa un mois izy zay nitondra ny raha io nefa grève tsy efa misy karazana grève telo niditra teto zay hoe ino araka le vaovao amin'izany ka tsy mbola mitovy amin'le taloha fogna zany. Roa volana izao no nitaky ny vatsim-pianarana ny mpianatra izay tsy ivona fanamoizana ain'olona iray tsy tanteraka ny fampanantenana natao azy ireo saingy isaky ny misy fitokonana nataon'ny mpianatra tatra ny tompony andraikitra ka mandovy vatsim-pianarana kely. Zay moa tegna maro nandoro satria zay efa nagnano fitarainana tamin'ny devanèvre tsisy niboaka zare satria moa zay efa nampilaza tamin'jareo hoe nanomboka tamin'ny robia raha vao tsisy réaction nareo mandrapahavy an'ny Zoma ho avy atao zay hitaky le calendrier sy lista ary ny daty boan'ny bourse zay tanjo moa tonga le Zoma nandraigny teo tsy tonga zay risque tamin'ny folo zay nandeha teto devant ny barrière ny barricadime teto de nandoro pneu teo zay niandry zareo de tsy nisy tonga fa ny force ihany nalefanjare ary ny force nagnenjiky zay tagnatiny barricadime tato satria zay tsy nivoaka tagny fa tato agnatin'le Francis universitaire fa ry zareo niditra tato nagnenjiky zay aloha voalohany agnisan'ny fanamelohana ho an'jareo mpitandro filaminana ary ho an'ny ndraikitra ato barricadime. Niezaka ny antsy ny filohan'ny université any Tomasina mpisolo toerana moa ny mpanao gazety saingy tsy nazona fanazavana manoloana ny zavamisy ny hita omaly nisy ny solotena mitondra fanjakana tonga tao amin'ny université nilaza tamin'ireo mpianatra fa nahavita navany olana makasika ny vatsim-pianarana tezitra moa ireo mpianatra satria tsy araka ny andrasan'ny zavamisy fa arivava CVO no nomena azy ireo izay karazana famonoana hafa ihany ho ireo nomena izany. Vaovao ny kolotsaina kosa indray dia mbola tsy mahazatra ny ankamaroan'ny malagasy loatra ny fironana amin'ny sary hosodoko na dia efa Antoina maro azo no novizana izany teto Madagasikara. Mpanakanto iray no manana ny lazany amin'izany no anao fampisehoana etsy amin'ny galaxy Andraharo manomboka Rahapitso. Io mpana manokana amin'ny lohahevitra izay efa nosafidiny moa ny kanto izay asehony. Alors ity fanentadiana nataony namana mpanao gazety nambitso velositraka teo amin'ny sary sindra-tsariny mano Randre Malala ity. No fiantsary izay no lohahevitra entiny tahina Rakotoarivony mpanakanto mpanao hosodoko voa izy natao anatin'ny reto kanto asehony reto arabaka teny izy ity lohahevitra ity ka amin'ny alalan'ny nofy no amoronany sy anaovan'ny sary izay arantiny mbola sarotra ho an'ny ankamaroan'ny olona ny mamantatra sy mamaky ireo sary ka afaka manome fanazavana izy. Fasapakasy dia izy no anisan'ny singa ray amin'ny olombelona ahafahany mandroso sy manatanteraka an'izay tiana atao. Raha ohatra hoe mbola olona sy nahita sary hosodoko indrindra dia nijereo voalohany ny loko mahafinaritra anazy ny loko zany sa tsy mahafinaritra dia le sary ao anatiny avy eo dia raha tsisy azany daholo ny loko sy ny sary dia afaka miresaka. Isan'ny mbola olana eto amintsika ihany koa izy ny tsy fisian'ireny toeram-pampianarana ho an'ny daholobe mikasika ny sary hosodoko sy ireo ara rehetra manasongadina ny kolotsaina. Izao anjara ndraiky sy ny fanjakany manao sekoly momba ny zavakanto dia manangana musée momba ny zavakanto dia mijery daholo ny olona dia eo azy ny olona fa zay tsisy dia zay artiste aloha mbola mezaka manao an'izay. Manana ny tanjony tratrariny isa-taona ity mpanakanto ity ary hitondrany vokatra vaovao hatrany. Fampiratiana natao isa-taona manao fampiratiana foana efatra isa-taona ny fampiratiana tanjoko tio voalohany dia ho avy faharoa ho avy fahatelo ho avy fahaefatra mandrapatapitra ny taona. 20 taona izay no nidirany teto amin'ity sehatry ny hosodoko ity ary mbola entiny anehoany izany hatrany ny fampiratiana izay iarahany miasa amin'ny fondation H ety Andraharo manomboka Rahapitso hatramin'ny fahaefatra ny volana Jona izao miisa 10 eo ireo hosodoko izay ho arantiny. Any Cuba kosa indray dia nisafidy ny hiala tanteraka tsy anao politika intsony ny filohan'ny Cuba teo aloha Raul Castro. Omena sehatra ireo tanora vao misandratra ho izy araka ny fanambarany. Ravra Zafimaina Toky Ramarla. Androany nandritra ny kongressy ny atao komunista misy an Raul Castro no nanambara ofisialy ny tena ny fa tsy anao politika intsony. Ny filoha Miguel Diaz-Canel kosa no isolo azy lasa sekretera voalohany ny antoko. Mahiriny 10 taona taoriana tongavan'ny Fidel Castro mivadika petsy vaovao ny Cuba manomboka eto tsy ahita intsony fianakaviana Castro anaty politika. Tsy vao izao no efa niomana ny tsy anao politika intsony anefa Raul Castro ny taona 2014 no nanome ny toerany arendimby azy ho filoham-pirenenao Cuba ny Miguel Diaz-Canel izy ministra ny fampianarana ambony tamin'izany fotoana nandritra ny 3 taona nanoho ny asany tsy vitan'ny Raul Castro ny filoha vaovao. Tsy fantatra reto ny toerana mety sy ity filoha teo aloha ity
Ilaza tamin'ny mpanao gazety moa izy ny taona 2014 fa andeha hisotro ronono ary hitaiza ireo zafikeliny. Betsaka nefa ireo mpandinika politika no milaza fa tsy afaka hiala tanteraka tsy hanao politika i Raoul Castro. Raha mahakasika ny toe-karenao Cuba kosa, nidina hatramin'ny 2,100 ny tany ari-karena Vaovao noho ny fikatoana ny tontolon'ny fizahan-tany vokatry ny Covid-19 ary nisazy nomeny fanjakana Amerikanina tamin'ny fotoam-pitondran'ny filoha Donald Trump. Ny vaovao politika kosa indray dia efa tsy takona afena etsony ny fitomboan'ny isan'olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny tatitra izay nivoaka omaly. Nandroso vaolana afana manena sy manafoana ity valanaretina ity araka izany ny mpanao politika iray izay niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany. Nitondra sosikevitra ihany koa moa ny tenany afana miatrika izany. Raha ny fanadadiana nataony namana mpanao gazety nambitso verisitraka teo amin'ny sary sindra-tsariny Mano Randriamalala. Tokana ihany ny vahaolana manoloana ny fiakaran'ny tahan-tranga vaovao isan'andro dia ny firosoana amin'ny fihiboana tanteraka raha ny fanazavana. Raha ny zava-misy any amin'ny ankamaroan'ireo toeram-piasana dia saika ny 10 hatramin'ny 15 isanjato ny mpiasa sisa ny tonga miasa noho izay valanaretina izay araka ny loharanom-baovao voaray. Mbola olana koa anefa izay hoe fihiboana izay raha ny sosialim-bahoaka no asindresaka ka ny vahaolana dia ny fanomezana maimaim-poana ho an'ny isa-tokantrano ny sahaza azy raha ny fanazavana trany. Fa tsotra indrindra confinement ary fanampiana izan-davatrano isaka ny lavatrano omena fanampiana fa tsy ny olona no avoaka andeha lahatra varindray. Aza atao werawera le zavatra, aza atao hoe jirobe sy mamasina amin'ny stade no atao be da be fa le fanampiana tongona mitongana vilia amin'ny vahoaka natovy betsaka izany hoe miditra sy raray eny an-tranon'ny olona ny fizarana mba tsy voan'ny olona hanao filaharam-be indray. Raha ny vola voalaza fanatokan'ny fanjakana hiatrehana ny valanaretina sy ny sosialim-bahoaka no asinteny dia tokony hanana ny hoentomanana amin'izany ny fanjakana. Mitentina $700 ny vola. Efa voalaza fahitan'ny fitondram-panjakana miatrika izany ka ny $500 no efa nahazoana fanazavana ary mbola misy $700 ambiny ahafahan'ny vahoaka manerana ny nosy miatrika ny valanaretina sy rosoana amin'izay vahaolana izay ho hiatran'ny ny fanazavana. Nahazo $800 millions tsika. Nitaika an'izany moa zany ireo indrindra moa zany ny olona taloha hoe mba asio fahazavana moa hoe nakay daholo $800 millions. Raha araka ny fiteniko zany araka fahazoana izy nisy fanazavana mbola misy ambiny io eo amin'ny $300 millions eo satria $500 millions no nisy fanazavana. Dahoana zany tsy ampy an'ny vahoaka izay $300 millions zay anampiana sosialy ary tany fa tsy Tananarivo irery vao ny pandémie io fa Madagasikara ray manontolo mihitsy amiko zany mbola ampy zany io raha ohatra ka gerena ara-dalàna le vola. Fasehatra iray ikinan'ny toe-karena malagasy ny fizahan-tany apotika tanteraka nefa noho ny krizy ny Covid-19 ity sehatra iray ity. Nitondra ny heviny mikasika izay toe-karena sy ny Covid-19 izay androany ny antoko politika sy ny olombelona sy ny ekôlôjia teny Ambohijatovo teny. Ary ao ny fanadadiana ataon'ny Jessica Miray teo amin'ny sary sindra-tsariny tahirinena ranareny. Eritaona izay no ikatona ny sistany Madagasikara. Mpiasa 7% izao no efa nalefa chômage technique raha ny tatitry ny Confédération fizahan-tany eto Madagasikara. Mahery ny 10 sy iray tapitrisa ny voakasiky ny krizy raha eo amin'ny sehatra ny fizahan-tany fotsiny. Ity sehatra ity anefa no tena mampidi-bola ho an'ny fanjakana malagasy 700 ny ari-karena Vaovao. Efa eritaona izay no niantso vonjy ity sehatra ity saingy tsy mbola nisy vahaolana hatramin'izao. Ny sistany lazaina fa mihidy azy ity mantsy toa tsy izay fa misy ihany no tafavoaka sy tafiditra. Vao ny alarbiteo aza no nanio ny atezerany indray ny mpiseradiny amin'ny tokony hijerena azy ireo. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny ihany no vahaolana amin'ny fanokafana ny fizahan-tany ho ny antoko politika asy ny olombelona sy ny ekôlôjia. Tokony vahana io resaka tourisme io fa asina fotsiny ny condition fepetra ohatra hoe vaccin tokony asina ny vaccination ohatra dia izay ohatra hoe passeport vaccin zany no système atao amin'izay fotoana izay mba ahafahan'ny tourisme nivelatra satria ity resaka codiv ity tsy androany na rapitsy ihany ity fa tokony miomana antsika mety possible
mbola ho isy 3e 4e ou 5e vague tsy fantatsika zay. Anisan'ny noresahany asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia teto ny mikasika ny toe-karena sy ny covid-19. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny fanabeazana, ny solika, ny famokarana ary ny fizahantany. Favanimpotoana tena manahirana eto amin'ny firenena izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao. Tsy misy tsy mikakaiky amin'ny fepetra izay noraisiny mpitondra fanjakana raha tsy laza afa-tsy ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara. Manoloana izany dia nitondra ny heviny mikasika izany moa ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Fanazavana. Fa ny fomba fanatanterahana azy maninona ny olona no tsy manaiky, maninona ny olona no mieritreritra fa misy fitongilanana amin'ny fampiarana n'ilay fepetra dia anjara fanjakana manamafy an'izany. Ohatra ny fanamafisana hoe maninona ny olona menimenina amin'ny retosika ara-sosialy no entina eritaona mahery zay. Anjara fanjakana mieno ary manitsy an'izany. Maninona moa tsy menimenina ny olona tsy mihinan-kanina intsony vady aman-janany, tsy afaka mitsabo tena intsony izy, io nefa ny fierikarenany. Sakananao fierikarenany, inona zany natao aminy? Za tsy mino hoe tsy matahotra reny olona reny, tsy mirarahany aretiny reny olona reny, fa sahirana izy, nona ny ankizy ao an-trano, tsy mitondra vola dada mody, dia lasa lay fahefam-panjakana no tsy arahany, lay didin'ny fanjakana no tsy arahany, fa za tsy anatin'ny olona eritreritra mihitsy hoe zavatra tsy ilainy zany hoe mba manakana amin'ny fivezivezena, tsy afahantsika mba afahantsika manaraka an'ireo fepetra andresentsika an'io aretina io. Fa takalony zay mizahatra tokony apetraka ny fanjakana, fa tsy any amin'ny fifanenjehana arakevitra no tena enjehan'ny fanjakana dia ohatra ny mody tsy hita zany ireo olona ireo. Sakananao izy tsy avelanao hitondra olona ny Majunga, inona ary ny fepetra ara-tsosialy. Fahasesilany ny fanehoan-kevitra mikasika ny fiatreha Madagasikara ny valanaretina covid-19 amin'izao fotoana izao. Mpanao politika iraindray no nitondra ny heviny atao anatin'ny fandarana sahy lasa zao mikasika ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ity valanaretina ity. Nambarany tamin'izany fa tsy mahavita ny andraikitra tokony hosahany izy ireo. Miala Raronombana, Mano Randriamalala. Miororo tanteraka manoloana ny fitombon'ireo olona mamony ainy sy mitondra ilay valanaretina covid-19 ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Samy andro ny vahaolana sy ny paikady matotra avy amin'ny fitondram-panjakana ny rehetra hiadiana amin'ity valanaretina ity. Nilaza ny filoha fa hiroso amin'ny fanaovam-bakisiny i Madagasikara saingy mbola tsy hita izany hatramin'izao. Ho an'ity mpanao politika ity dia midika ho tsy fahavitana ny andraikitra tokony ho raisina ny tsy fahamatoran'ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana ny ain'ny vahoaka. Toy ny olombelona mandeha manao zay tena farany zay heriny hitadiavana ny fanefitra sy entina miaro ny tenany amin'ny otrikaretina ohatr'izao dia everiny iarovana ny tokantranony, iarovana ny havany, iarovana ny mpiara-monina aminy, ary indrindra zany ho antsika rehetra, indrindra ho an'ny mpanao politika matianina ohatranay dia hoe iarovatsika ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Zay ny zava-dehibe, ka izay ve ny ataon'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ho anahy manokana dia mahatsapa hoe tsy mahavita ny andraikitra n'ilay fitondram-panjakana. Ohatra fotsiny tamin'ny volana Desambra tsika dia tokony mba nilahatra nandeha nitady an'ilay fanefitra hoe io ilay vaksiny fa efa anomeny olona manam-bola, dia tokony mba nilahatra tantsika ny angataka. Zao ny any Komoro nahazo raha tsy diso eo amin'ny 13 000 na 12 000 eo no dikan'izany rehefa misy mahazo aloha dia iny no ararotina dia avy eo indray anjaran'ilay fitondram-panjakana iza no omena ary iza no tsy omena. Fa ny zava-misy eto amintsika dia ny fitondram-panjakana dia nilaza mihitsy fa tsy mila ny vaksiny io, dia avy eo indray nilaza indray mety ilan'ilay vaksiny ihany. Dia amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga ihany ilay vaksiny, ka eo ilay manahirany izay mpanohatra Alain Ndremiseza dia nilaza hoe tsy mila vaksiny. Marina zany, tsy afenina vahoaka zany, fa ny vaksiny tsy nilanay dia ilay vaksiny mbola atao andrana. Fampanantenana pôkaty sy fisehoana no hita amin'ity fitondram-panjakana ity raha ny voalaza n'ity mpanao politika ity hatrany. Tsy taza-potsiny fa hijoro indray andraiky ny atoko-panohitra manoloana ny fanaovana tsinontsinona ny ain'ny vahoaka malagasy. Oera tsy mivoakafoaka foana zany voambolana zany fa lamody amin'izao zany manao oera ianao. Zany hoe mihebohebo anao midera teny ianao fa tsy tena ilay vahaolana no ataonao. Milaza ianao velo rano tsy vitanao. Inona ny lahara-pahamehana hitondrana ny firenena, zay ny tadiavinay mpanohitra. Ataovy ny lahara-pahamehana.
fahazafady kosa raha ny ain'ny vahoaka malagasy no ataonao kila aloha ohatran'izao mitrango zao de tsy anaiky mihitsy izay mpanohatra ary tsy anaiky ny embenana amin'izany izay mpanohatra. Aorin'izao fampalalam-baovao izao dia ampahafantarina ianao fa isy indray ny fandaharana say lasa zao iarahantsika amin'ny namana Randriamamizafy Iniasy na Igona sy Rakotomalala Henri fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Riribe. Aorin'izao fampalalam-baovao izao moa no anarahintsika izay fandaharana say lasa zao izay anoizantsika kosa indray ny fampalalam-baovao amin'ity arivariva ity dia fanjakana tsy mahatoky tena no misy eto amin'izao fotoana izao. Mampiasa ireo rafitra rehetra misy ery anaovana ery famoretana ampanginana ny tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra na ny manohitra azy. Ny tontolon'ny fitsarana no tena maloto ary lasa fitaovana politika hoy Maître Antra Razafy nadritra ny fandaharana miara-manonja androany. Razafy toky Ramarola. Atsabany mpitondra fanjakana avokoa ny raharay andreketan'ireo fahefana mpanatanteraka eto amintsika manampitrotraka amin'ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalam-panorenana hatramin'ny fifidianana filoam-pirenena tsy hain'ny filoveny mizara andraikitra. Mbola ady mitohy io hatramintsika amin'ny teny izao satria mehita foana ny porofo hatramintsika amin'ny teny izao mivoaka tsikelikely ny marina ary zay no mampitahotra nyity fitondram-panjakana ity isaky ny metsika ny mpanohitra dia ny ao an-tsainy foana dia hoe iongana anika manao antso avo amin'ny mpitandro filaminana foana isaky ny mandeha ary ireo no atao biby fampitahorana ary anisan'ilay fanitsakitsahana le droit de l'homme l'état de droit indrindrandrindra fanitsakitsahana ny zon'olombelona ihany koa ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho fitaovam-pamoretana dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fitsarana ao anatin'ny tsy fanajana ny état de droit na hoe état de non droit mihitsy tsika amin'izao tsika amin'ny teny izao tany tsy tandalana no misy eto ary ny fanitsakitsahana lalam-panorenana zay dia afa voalazako teo hoe singa anankiray fotsiny vao nilazako teo hoe misy violation répétée fanitsakitsahana matetika miverimberina izay ataon'ny filoham-pirenena ao anatin'io lalam-panorenana io. Anisan'izany ho ihany tsy fanajana ny séparation de pouvoir, tsy fanajana ny fanajana ny fahefana anankitelo, fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka any anatin'ny fitsarana na any anatin'ny fahefana mitsara na ny fahefana mpanao lalàna. Voasikazy ao anatin'ireo fahefana tsy maleo tena ny fitsarana, lasa fitaovana politika ampiasaina anagadrany ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana, saika antoboka ponja avokoa ireo manohitohina izao fitondrana izao, raha tsy hitanisa ny Roly Mercia ministra teo aloha, izy 12 mianatana no akanjo mena teny Ambojatovo, amoronana dosie ny akamarony ary tsy maintsy mifonja. Fa le tsy fanajana ny fitsarana mihitsy no resantsika eto satria vao tamin'ny herinandro lasa sy tamin'ity herinandro ity dia hitantsika tsara fa mivoaka tanteraka amin'izany état de droit zany ny fitsarana, mivoaka tanteraka tsy voahaja intsony ny atao hoe ny ara-dalàna ny rariny sy nitsiny ary ny fahamarinana ao anatin'ny fitsarana. Hitantsika porofo anankiray ireny fitsarana n'izy 12 mianadahy moa ny tena izy satria ny 12 mianadahy no nitsaraina tamin'ny 13 avril tamin'ny talata teo, fa ny colonel retraité anankiray tsy nitsaraina niaraka tamin'izareo fa nitsaraina manokana dia mbola amin'ny fotoana manaraka no anaovana no amoahana ny didy. Ny dikan'izany misy fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka ao anatin'ny fitsarana zay mibaiko ary lasa fitaovana politika ny fitsarana. Eo moa zany marina fa misy ny ministra fitsarana zay ao anatin'ny gouvernement zay fitsarana zay fahefana mpanatanteraka, fa le fitsarana amin'ny mahafitsarana anazy ny mitady ny rariny sy nitsiny ary ny fahamarinana. Ary misy moa fomba fiteny hoe rehefa miditra ny politika ao anatin'ny fitsarana dia mivoaka ny fahamarinana, rehefa tafiditry ny politika ny fitsarana dia mivoaka ny fahamarinana, ary tsy mitsaraky ny rariny sy nitsiny intsony ny fitsarana fa mitsara ara-politika. Miariary ny tao karazana kajikajy amin'ny lalàna, misy zavatra tsy milamina izany eo amin'ny fahefam-pitsarana, lasa fitaovam-piadiana tokoa ny fitsarana noho ny valifaty politika. Raha tsy hivina, mbola rajo anay izao dia efa ny 14 febroary 2024 Ibirizy efa tamin'ny 9 Jona, 19 Jolay 2024 andro Roly Mercia, izay nambara fa manohitohina ny fiandrianam-pirenena. Mipetraka tokoa ny fanontaniana, maninona ny tsy mbola mivoaka ny didim-pitsarana ary lazaina fa misy dosie mafonja momba azy ireo,
toy izany koa ny Vaovao MBS ny sorona tao anatin'ireo hanao manjery mandeha amin'ny zanabolana toy ny Canal 7 Star Times. Dilaza moa ny fitsarana fa tsy mahefa mitsara ity raharaha ity. Etsy ankilana nefa to mitarazika ireo dossier hafa toy ny raharaha Bonbon Sucette efa tany amin'ny volana Mai ka ny 4 Jona no nanesorana ny ministra ny fanabeazana teo aloha ny raharaha écran plat nandritra ny fiatriana ny Covid-19 andiany voalohany. Aiza ho aiza ny momba ireny trafika na fitaovam-piadiana ireny ny zava-misy aloha dia ireo raharaha ireo tsy mitovy hevitra ara-politika amin'ny mpitondra no mandeha ny amin'ny fitsarana. Iny fanadadinina koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny arany salahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara ho lavitry ny alertina ary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.